klasy itako miarabantsika ito amin'ny MBS ny fandaramafilitra miaraka amin'ny chef Marusia fa mbola fanokotra isan'andro ny miaraka aminareo manolotra ny sakafo sy ny pitsopitsony momba ny fandrahoana rehetrarehetra ary amin'ny androany dia ny ao anatin'ny fanontaniana rehetra ihany sy amin'ny mailaka sy amin'ny SMS sy amin'ny MP no valinay. Tiana zany fa ny crevette sèche ny crevette maina zany inona indray chef Marusia mba torohevitra omenao amin'ny crevette maina be dia be ozy izy zareo avy any Tamatavy no misy aty aminay ka inona mba torohevitra isany kelitsika dia aorinan'izay dia tongotsika dia hiditra amin'ny sakafo androany. Ny zavatra rehetrika androany ary dia manana crevette maina tsika amidy an-tsena be dia be tokoa izy amin'izao dia manantsika voatabia manana tongolo manana feuille de laurier na ravitsara dia manantsika ananambo tongolo gasy tongolo oignon ireo ny ingrédients tsika androany. Voalohany indrindra alaitsika aloha zany ny vilany anankiray dia vilany kely anankiray mba haingana foana ny nandro dia fafatsika maina tsara ny vilany amizay tsy mandany angovo. Alefatsika ny ataotsika 2200 degré dia asitsika rano ao anatiny ao avelatsika angotraka alefatsika koa ny afo anankiray ataotsika 2200 degré ihany koa. Rehefa zay alaitsika ny ananambo rehefa madio tsara sasana tsara voatango tsara dia miandry rano mangotraka tsika alohan'izay alaitsika ny tongolo oignon dia tetehetsika madinika kely makalovena kaitsika dia ataotsika madinika kely ataotsika eo alaitsika ny voatabia dia zaraitsika efatra asosotsika ny voaniny avy eo tetehetsika madinika kely zay anaovanareo azy mety daholo fa rehefa madinika kely fotsiny dia mety. Ataotsika eo ny voatabia voatetika alaitsika ny tongolo gasy dia atototsika tongolo gasy tokony ho lasiny anankiroa misy kely tsontsy betot dia tetehetsika rehefa zay dia alaitsika ny menaka atokony iray sotro dia ataotsika eo iray sotro ataotsika ny menaka iray sotro rehefa vo manomboka mafana menaka endasitsika ao ilay crevette endasitsika ao ny crevette dasindasina kely fotsiny normalement zany le crevette io efa
fampitrahana izy io dia namaininy zany hoe tsy mila masana be tsombo efa misy sira ihany koa izy io dia mila mitantona manisy sira azy voilà tsy tetolokia rehefa zay dia asitsy sira le rano mafana le rano mafampitrahana dia asitsika menaka atokolo asasako ny sotro voilà avadiko ilay crevette avadiko ny crevette efa nivadika ray minitra aby dia asoko ilay crevette ataoko amin'ny vilia ohatran'izao asoko le crevette dia ataoko ao ny tongolo oignon tiako menaka kely tokony asasako ny sotro dia risoleko ny tongolo ainaty kely ny ako ataoko 2500 watt ao amin'ny azerika avaradony misy anty fitaovanareo ohatra kalina anao vita amin'ny totalina rehefa somary doré ilay tongolo alefako ny voatabia mangotraka le rano alaiko ny ravina ravy tsara anankiray na feuille de laurier ataoko rahaka tsara nareo atao tapoana anankiray nasiko menaka nendasiko ny crevette amaina ray minitra aby dia ambadika safadika vitsena soroko narotsako ny tongolo sy ny tongolo ny risoleko efa mendimendy kely mendimendy va tsy may dia narotsako ny voatabia ny rano mangotraka efa mangotraka nasiko sira ny menaka tsapaka sotro nasiko feuille de laurier anankiray efa mangotraka tsara izy arotsako ny ananambo masaka ao anatin'ny rano mangotraka misy sira misy feuille de laurier misy menaka kely ilako mangotraka tsara ao dia ilako masaka vita zay jereko le nahandro ako vonoko aloha ny ako miaraka amin'ny fourchette fotsipotseriko ilay voatabia mba hipotika ao anatiny ao amin'ny fourchette any tsy mila mixeur amin'ny fourchette any miarako amin'ny vonoko fotsipotseriko ny voatabia hipotika tsara mahazo ohatran'izao nareo saosy tsara ohatran'izao dia alefako ny tongolo gasy efa voapotika alefako ny tongolo gasy voapotika jereko ndray ny ananambo aloha mila masaka kely eo amin'ny 10 minitra eo ny fandrahoan'ny ananambo manomboka ny rano mangotraka voilà isany kelytsika dia hiverina ao anatin'ny fandarana indray ao anatin'ny 10 minitra mamasaka ny ananambo atao rena zay isainty kely zay dia nifidirana manaraka 10 minitra ny mikarakara ny sakafo fito plasy tovovavy fa tsy hoe ao an-dakozia adiny ray sasany dia
vonotsika ny afo a dia alaitsika lay a ananambo a asorotsika le feuille de laurier ty asorotsika ty a ny feuille de laurier zany a mitazona ny lokon'ny sakafo a mame tsiro mame anitra dia alaitsika le ananambo a tsirony tsara otrony a dia atao anatin'ilay saosy alefako ny afo atao foto amy 500 degré andrahoako kely ny sirany a sy fa ny sirany ananambo a rehefa zay a arotsako le crevette a arotsako le crevette a noko ny afo a avelako a amin'ny afo maty io izy a roa minitra izy eo amin'ny afo maty eo a dia miverina amizay tsika 7 kely farany dia vonona ny sakafo taona hitan'izay 7 kely zay inona amizay vokatry ny nahandro bon voalohany a asoroko aloha lay a crevette tandre moa izy a ny crevette fa misy sira ny rano naovantsika an'ilay anambo fa misy sira dikan'izay a mila mitandrina amin'ny sira dia alaitsika lay ananambo vita saosy a ataotsika ambony dio afatsika tsara ny lovia maritsika ravina basilika anankiray ataotsika eo toko lasy toko vavy a vita ny inamotsika miokaneo am'izay nanarana crevette sauce ananambo any tomasina feno a ny astuce kely a ny ananambo a dia tena sakafo tsara be vitamine be calcium be fer ary ny tena mahatsara azy a dia ny fihinanana ananambo matetika dia mahatsara ny aty sy ny sarakaty ny pancréas sy ny foie mahereza mihinana ananambo a ny ranony ny asotrona dia ny raviny atao laoka fangaron-daoka dia salama voky a mafiditra toko lasy toko vavy misy olantsika naaraka ampitrasan'ny farany mbola fanokosany araka aminareo isan'andro maraina amin'ny ena sasany maraina isan'andro a ny aladiny fameren'ny bestof dia mijireva ny mafiditra fa misy zava-baovao ho azona foana veloma toko amanaraka indray